Faly-miarabantsika tsirairy avindray tratra izao latsinainy maraina fa 7 volana novambra izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny fahasoavany indray amin'izao maraina izao. Tony mavavaka anao manokana ihany koa izay ao anatin'ny ady sarotra ankehitriny. Manana faharetana aroka ifikitra amin'i Jesosy hatrany isika. Renderantsika namofona an'io dia vavaka. Toba Andriamanitra eo misaotra anao izahay satria mahatsapa ny fahalehibeazanao amin'ny fiainanay. Misaotra manaika mangy ny isa-tokantrano tsirairay avy eto anio ary mizara ny fahasoavanao aminay. Ao tsapanay amin'ny hery izay omenao anay. Tonga anay hitsaka, tonga anay handroso, tonga anay ihany koa anao dingana tsaratsara kokoa hatrany miaraka aminao. Ao zanaky ny mpanjery tokoa izahay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe miray aminy mandrakariva. Iray misalamo fa 3:1 manao hoe Andriamanitra ô Andriamanitra ianao, mitady anao fantatra aho, mangetahetanao ny fanahiko. Maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Amen. Tsy misy olombelona afaka hanome an'izay zavatra afa-po ny fanahy noana sy mangetaheta. Fa Jesosy ihany no nilaza manao hoe indro efa mitsangana ao am-baravarana ka mandondona. Misy mihaino ny feo ka mamoha varavarana dia hiditra ao aminy aho hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izy ihany koa manao hoe izao ny mofinaina izay manantona ahy tsy mba ho noana ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Tahaka ny ilaintsika hanina hoety manohana ny herin'ny tenantsika no ilaintsika koa an'i Kristy. Azahoantsika hery hanaovana ny asan'Andriamanitra toy ny vatatena tsy maintsy fanana lalandava tehirizana ny aina sy ny tanjaka ao aminy dia tahaka an'izany ihany koa ny fanahy tokony hiray lalandava amin'i Kristy, hanompo azy sy hankina aminy. Toy ny mpandehana mikatsaka rano any an'efitra izany dia rehefa mahita ka migoka eo amin'ilay manafaka ny etaetany izy dia tahaka an'izany ihany koa ny tokony fanirian'i Kristy ihany nahita an'ilay loharanon'aina madio izay miboiboika avy eo amin'i Kristy. Rehefa mahatsinjo ny fahatanterahan'ny hatsaran-toetran'ny mpamonjy isika dia haniry, tena haniry tokoa ho havaozana hadio tahaka anazy. Arakaraka ny tombon'ny fahalalantsika an'Andriamanitra no hisondrotan'ny marika izay irintsika ho tratrarina ihany koa amin'ny toetra mendrika sy hiamafisan'ny etaetan'ny fanahintsika hitovy aminy. Amin'izay dia misy hery avy any ambony mitsena ny fiezahantsika natratra ny toetran'Andriamanitra. Amin'ny lohabava ny fo mangetaheta manao hoe miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko fa izy no antenaiko. Raha mahatsiaro tsy ampy ara-panahy ianao rahalahy, raha mahatsiaro tsy ampy ara-panahy ihany koa ianao ranabavy ka noana sy mangetaheta amin'ny fahamarinana dia porofo izany fa manamboatra ny fonao Kristy mba azahoany manan-tanteraka ao aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo hatsara-toetra izay irianao io izay tsy mety ho tratran'ny tenanao samby rery izany na oviana na oviana. Ny tenin'Andriamanitra ary dia tena loharanon'aina tokoa. Raha mikatsika an'izany rano velona izany isika ka ho tarihan'ny fanahy masina ho tafaray amin'i Kristy dia hisy endrika vaovao ho hitanao amin'ireny teny izay efa mahazatra anao efatry ny elo ireny ary hisy tara-pazavana izay seho ampibaribariny ny hevi-daran'ny soratra masina. Hatonga antsika hitsaka, hatonga antsika ho vonona, hatonga antsika hiroso amin'ny fahamarinana hatrany. Ireny izany ho tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka ny iriny Tompo amintsika dia hanaka azy amin'ny fahafenoany tokoa isika. Amen. Tompo tianay io misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Maniry tokoa izahay ny mba iray aminao mandrakariva ka ireo fahazarana rehetra izay efa tsy mety dia hiala satria ianao no manjaka ao anatinay. Ampio izahay hanana fanoloran-tena feno tokoa ihany koa fandraisana anao amin'ny fiainanay amin'ny fahafenoany mba ho lohan'ny zavatra rehetra ataonay sy ny mahakasika anay anenao. Anaran'i Jesosy. Amen.